ny ainao mba ho fanavotana sy ho famonjena anay. Ianao Jesosy Kristy tokoa ry Tompo nitondra ny fahotanay ka ankalazainay ankehitriny. Ianao ilay nobinin'ireo vahoakanao, ianao ilay nitsianay, ary ianao ilay voasoritra sy voaositra tokoa mba hananana izany famonjena izay entinay miaina amin'ny fiainanay rehetra manontolo. Mideranao izay Jesosy Kristy ny amin'izany fiombonana, ny amin'ny fanatrehana ny henandro masina, koa masino ny tenanay tsirairay avy, mba tsy ny andro ihany no masina, fa izay tsirairay avy koa dia hanana ny fotoana hatsiarovana izany andro lehibe izay iainanay sy ampitomboanay ny finoanay amin'ny alalan'ilay fanavotana izay efa nomenao anay. Indrisy nefa Tompo, tsy mendrika izahay noho izany famonjena sy fitiavana nasehonao anay izany, fa nanota tamin'ny heritreritra sy tamin'ny fiteny ary tamin'ny fihetsika tokoa izahay, ka tsy nahatsiaro na dia ny iray andro ihany ary hatsiarovanay izany fanavotana lehibe izay nomenao anay izany. Mifona sy mangata-pamelana aminao tokoa izahay ry Tompo, satria tena variana mirehaka izao fiainana izao, variana amin'ny zava-manahirana rehetra, ka tsy mahatsiaro fa ianao Jesosy Kristy no Tompo ny vahaolana. Ianao Jesosy Kristy ilay efa namasina nome izany fatorana rehetra izany mba hahafahanay miaina ankalalahana miaraka aminao izay Tomponay sy mpanjakanay. Dia misaotra indrindra ry Tompony amin'ny zavatra rehetra izay asehonao eo amin'ny fiainanay, ahafahanay midera, ahafahanay koa mbola mifona eo anatrehanao, mba ahafahanay tena iray aminao Jesosy Kristy. Dia aoka ny fanenao masina ry Tompo, ameno sy hanafeno anay tsirairay aby ny amin'ny fanatrehana sy ny fanomanana izao fotoana rehetra izao, mba ho tena feno fahamasinanao tokoa izahay, satria ianao ry Tompo dia efa niteny fa masina ianao, ka izay rehetra manantona anao dia aoka mba ho masina tokoa. Dia misaotra ray amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Raiso amin'ny finoana riavana ny teny famelan-keloka ho antsika izay nibebaka marina izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nefa ankehitriny tsy mbola hitantsika fa efa nampanekena azy ny zavatra rehetra, fa ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika dia Jesosy, ary noho ny fitondrany ny fahafatesana dia voasatroka voninahitra mandaza izy, mba hanandrana fahafatesana monjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Koa amin'izany dia mpisorona be mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra izy, mba hanaova ny fanavotana noho ny heloky ny olona. Amen. Ambara ary fa voavela ny heloka ao noho ny anara-masina, midera ny tombontsika manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarina ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Ho fiomanantsika sy handraisantsika ny tenin'Andriamanitra, dia ataontsika ny hira fa 590 voalohany. Hira fa 590 voalohany. Maksian'ny teny soratra masina tsika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Malaky toko faharoa andininy fahadimy sy fahaenina. Malaky toko faharoa andininy fahadimy sy fahaenina. Rehefa hitantsika izany dia vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana.
ary nomeko azy ho fahatahorana izany, ka dia natahotra isanangovotra teo anatrehan'ny anarako izy. Ny lalan'ny fahamarinana no teo ambavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amolony. Ary ny fiadanana sy ny fahitsiana no ny arahany nandeha tamiko, ary maro no nampialainy tamin'ny eloka. Hébreu toko 10, andimy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahaky amby telopolo. Hébreu toko 10, andimy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahaky amby roapolo. Fa raha mini manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana ampatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa, izay manohitra ny lalan'ny Mosesy dia maty amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3 ka tsy asiana famindrapo. Manao ahoana kosa ary ny hamafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiaritra amin'izay nanisaka ny zanak'Andriamanitra, ka nanao ny ranony fanekena izay nanamasina azy ho zavatra tsy masina sady maniratsira ny fanahin'ny fahasoavana. Fa fantatsika izay nanao hoe ainy famaliana, izao no hamary, ary koa Jehova hitsara ny olona. Zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny marika toko 112 ny andiny voalohany hatramin'ny 112. Marika toko 112 ny andiny voalohany hatramin'ny 112. Izany dia vakitsika eo am-pitsanganana. Izany dia milaza ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha nanakaiky any Jerosalema tao 𝗛𝗘𝗥𝗜𝗡𝗥𝗜 sy Betania any tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka roalahy tampianany Jesosy ka nanao taminy hoe: makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay, dia hita zanabiriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenan'olona. Vao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe misy raha nalan'ny Tompo azy, dia avelany ho entiny ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanabiriky mifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia nivahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe ahoana no hamahanareo ny zanabiriky, ary izy nilaza taminy arak'izay nilazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'ny Jesosy ny zanabiriky, dia nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro ny namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiakaratsan-kazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hotahina anie fanjakana izay avy, dia niantafidy raintsika, hosana any amin'ny avy indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo akanjan'ny tempoly, ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ny 12 lahy ka nakamy Betania. Izay masino. Mbola iara ivavakontsika. Ry Jesosy Kristy zokinay eo, mbola misaotra anao izahay fa mbola afaka namaky sy ny ain'ny teninao teo. Amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ny fotoana hitoriana ny teninao izahay. Ka ka mifanainao masina hiasa amin'ny mpanomponao izay voatendry hitory izany teny izany. Ary izay tonga eto amin'izao fotoana izao Tompo dia ho tena mpiaino mpakatoa tokoa. Aoka nefa Tompo tsy ny sitraponay atao fa ny anao rery ihany. Angatanay izany vavaka izany amin'ny anaranao rery ihany Tompo. Amen. Mahazo toerana isika ry havana. Dia mbola napakaom-pontsika ry havana ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia hisokatra eo ambany masontsika ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka amin'ny
marika toko faraky ambin'ny folo ny andiny voalohany hatramin'ny fahafolo izay novakiny ny mpanompon'Andriamanitra teo. Ny filazantsara marika ry havana no anisan'ny filazantsara fohy indrindra, nefa izy no filazantsara voasoratra voalohany indrindra. Ny filazantsara marika izay nosoratana tany Roma dia tany be jentilisa tany, izany hoe amin'ny mahabe jentilisany ihany dia ambangovango ny tantara voasoratra ao anatin'ny bokin'ny marika, ao anaty filazantsarany marika izay hitantsika ao anatin'ny filazantsaratsika io. Ambangovangony izy raha teo koa tsy mampiasa teny sarotra, tsy mampiasa voambolana sary takarina fa mifanohitra amin'izay ary somary saritsary no ataony, somary zavatra mora azo sary an-tsaina no teny ampiasainy marika ao anatin'ny baiboliny rehetra, noho izay antony hoe vao mitory mihitsiny ho an'ny olona vao handray ny filazantsara no anoratany izao boky izao. Ny perikopananantsika ry havana dia tamin'ny fotoana izay hiakaran'i Jesosy ho ao amin'ny Jerosalema. Nanao asa izy tany Galilia, avy tany Galilia izy dia niala tany dia hoany Jerosalema, hanao asa ao Jerosalema izy izay io asa io no mialoha ny tantara-pamonjena na ilay antsointsika hoe Passion du Christ. Ito perikopa izay eto ambanimasontsika ito dia ilay izy vao ho tonga, vao hiditra mihitsy any Jerosalema. Niavaka kely ty fidirany ao amin'ny Jerosalema ty ry havana noho ny hoe naoraka be, nafana be ito fotoana ito satria niavaka ny zavatra nisy tao. Dia omentsika aloha hevitra izao rizateny na zao texte tanànantsika izao hoe ny fisehoan'i Jesosy amin'ny voninahitra. Ny fisehoan'i Jesosy amin'ny voninahitra dia niseho tamin'ny fanomezany andraikitra ny mpianany. Ny omany Jesosy ny iseho, ny omany izy hiakatra ny Jerosalema. Fantatritsika efa ny atao hoe Jerosalema dia tanàna fiadanana ao Jerosalema misy ny tempoly. Iomany izy zany andeha hiakatra ny tanàna io. Izany hoe rehefa niomana izy dia ny zavatra nataony voalohany dia niantso naniraka ny mpianany izy. Amin'ny andininy faharoa sy ny ao amin'ny andininy faharoa dia ne ovakitsika ny ao ny iraka nampanaoviny amin'ny mpianany, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mankanesa amin'ny rivohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ao ianareo miaraka amin'izay dia ahita zanaboriky mifatotra izay tsy mbola nitengenany olona, va ao izy ento aty. Nisy baiko anankitelo teo namen'i Jesosy mpianany. Baiko voalohany dia ny hoe mankanesa ery amin'ny rivohitra iry. Tsy reto mpianatra roa lahy reto ihany no itenenana an'izany, fa ny hoe mankanesa na hoe mandehana dia misy fikisahany izany, mitaky fankatoavana izany. Ho antsika izay mandray izao teny izao koa, misy baiko namen'Andriamanitra antsika dia ny voalohany hoe mandehana. Mankanesa ozy izy mandehana, irahan'ny tompo aloha isika izao. Dia ary ho fantaritsika hoe irahan'ny tompo aninony reto mpianatra reto. Iseho amboninahitra ny tompo nanome andraikitra antsika, voalohany aseny ataontsika dia ny hoe mandehana. Izay ny voalohany. Ny faharoa rehefa nandeha dia inona no nasainy natao faharoa? Vahao. Ny teny hoe vahao ry havana dia midika hoe misy fatorana ao, misy voageja ao, misy mifamatipatitra ao, misy mifampisaringotra ao. Alana ny tady ny dikan'izay. Manolotra fahafahana ho an'ny hafa. Izany no mbola iantson'ny tompo antsika ihany koa. Natsoiny sika hamany fatorany manodidina, natsoiny sika hamany fatorana sy ny geja izay mbola hitantsika eny amin'ny fiarahamonina, natsoiny sika hamily ny fomba fijery satria raha mivahana ilay zanaborika ho atodika izy andeha hijery an' Jesosy, atodika izy hoentina mandeha fa tsy ho ajany eo. Izany hoe isika izay natao iraka Jesosy zany hitsenan'ny tompo dia natsoiny sika hamany
olana many olona migeja maro samihafa, many olona ny famotana maro samihafa. Zay izy raha anankiray. Fa mety hoe isika ihany koa ilay voafatotra dia miteny amintsika ny tompo anio ilay zanabriky mifatotra dia isika zanak'olombelona ihany koa io. Zay mety mbola voafatotra fa ny tompo miasa ho antsika efa hamaza ifatoran'izay. Efa miasa ho antsika Andriamanitra, fa miasa ho antsika Jesosy Kristy hamaza mety ho fatorana misy eo amintsika tsirairay. Zay ny anton'ireny olona alefa n'Andriamanitra eo amintsika ireny. Zay ny antony mpanompon'Andriamanitra makeny amintsika hamaza fatorana izay mbola geza. Maro ane mbola voagezan'ny zava-mahadomely le betsaka ny voagezan'ny fahotana ny lainga mety hoe eritreretina ho zavatra kelikely nefa rehefa mitombotombo iny mampitaraboka ny olona ihany. Maro ny voageza. Ary fahatelo amin'ny fiomanana ny fisehoan'i Jesosy zavatra nirahan'i Jesosy dia ny hoe ento aty izy. Tsy hoe raha nivahana teo ilay zanabriky dia najanona teo, fa raha najanona teo iny nisy nangalatra na nisy hafa indray naka azy. Fa raha ianao no natson'ny tompo namano fatorana, ianao no mitondra azy eo amin'ny Jesosy Kristy. Ianao no asain'Andriamanitra manolotra azy eo amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe tsy ataonao miankin-doha aminao ireo olona izay nivahanao, tsy ataonao miaona aminao fa ataonao miaona amin'ny Jesosy Kristy arak'izay hita eto amin'ity soratra masina ity. Zay aloha ny anatsoantsika hirak'Andriamanitra, hirak' Jesosy Kristy amin'izao fiomanana amin'ny fitsenahana amboninahitra zao. Miomana ihany koa satria maninona ary no miomana Jesosy Kristy? Miomana izy amin'ilay hoe fisehoana amboninahitra satria Jesosy Kristy ry avana no mpanjaka. Ny zavatra rehetra na fombafomba hitantsika teto dia fombafomba andraisana olombe, fombafomba andraisana mpanjaka tamin'izany fotoana zany. Noho izany fisehoan Jesosy Kristy amin'ny voninahitra dia fanehoan Jesosy Kristy ny fahefany. Anisan'ny fahefana miseho eto voalohany asehon Jesosy dia mahampaminany azy. Naniraka mpianana izy anankiroa andeha ho any amin'ilay vohitra. Ny zavatra rehetra miseho any efa voateniny amin'ny mpianany avokoa. Zao ny zavatra iseho any, zao no tenenin'ny olona, tsy andany olona raha zao zavatra teneniko anareo zao no avalinareo. Zay mampiseho ry havana fa fantatr'Andriamanitra ny toerana nirahany anao. Fantatr'Andriamanitra ny asa-panirahany anao. Fa isika olombelona, amin'ny maha olombelona be siatsika dia mbola manontany tena, mbola be aia, mbola be fanontaniana etsy sy eroa hoe vita ve zany? Tena ahoana ny ahatanterahany zany? Ahoana ny ao anaty 3T ve zany ohatra? Fa rehefa irahan'ny tompo, fantatry tompo ny nanirahana antsika. Amin'ny mampitondra feony ankizy ohatra zao ny asena mihira, fantatry tompo ny lalana sy ny asa ny rahan'ny tompo azy. Ho antsika izay manana andraikitra asa fanompoana, fantatry tompo ny tanimboly asena esantsika. Omeny antsika ny fitaovana efa fantany izy efa tany mialoha antsika tsirairay avy. Ina ihany koa fahefana sehon'i Jesosy Kristy eto. Fahefana faharoa dia ilay voateny teo hoe mpanjaka. Mpanjaka miseho eto, tsy Jesosy velively naniraka an'ireto mpianatra roa lahy hoe alao ny lamba anareo. Ilay lamba voalaza eto tsy hoe naka lamba avy any an-trano izy na lamba firakotra na hoe nisikina lamba hoany, fa ilay hoe raha amin'izao antsika izao zany dia manteau, reny akanjo anaovantsika reny izay tenetenekodiny, ino napetraka teo amin'ilay zanabriky. Zay ny anazy roa lahy. Dia ohatr'izay koa ny vahoaka teny an-dalana ny lamba ansikina nataony teny, ny sasany tondra sapandrofia avy any an-tsaha. Tiako zany ry havana fa tsy mitady zavatra be aminao ny tompo, fa izay anananao no angatahany hideranao azy, hitsenanao azy, ny fonao no iriny, ny fonao ny tiany, hitsenanao azy, fonao madio, fonao tsisy loha, tsisy pentipentiny ota, zay no hitsenanao azy. Tsy mila voatsiary Jesosy Kristy ka hoe mila namboarana zao. Io manko ry havana sarisarin'ilay hitantsika amin'izao hoe rehefa misy olombe na président république ohatra tonga dia mamelatra an'ireny tapis menamena reny, satria maro-panajana ilay izy. Maka mpitsoka mozika, maka mpampisalotra lamba, mpampisalotra voninkazo eny amin'ny seranam-piaramanidina maro samihafa.
fa i Jesosy Kristy ry havana tsy nangataka izy hoe ataovy an'izany fa dia niseho azy natao taminazy zany zay no mampiseho ny fahefany faharoa fa mpanjaka Jesosy Kristy. Fahatelo, fahefany Jesosy Kristy miseho eto dia ny mampisorona be azy. Mpisorona izy satria ho aizy io lalana io ao a Jerosalema. Ao a Jerosalema no misy ny tempoly. Ao amin'ny tempoly misy ny fanaovana ny fanatitra, ny tenany Jesosy Kristy mihitsy ny le ho atao fanatitra eto. Nanomboka teo manko izy le hiditra ny Jerosalema, eo izy le hanomboka hanadio ny Jerosalema, eo le manomboka ilay iainantsika mandritra ty herinandro ty mandra-pahatonga any amin'ny fitsanganany tena maty. Izy mihitsy zany ilay ho atao sorona hanafana ny hotantsika. Izy mihitsy ilay natao solon'ilay fanatitra natao taloha reny, izay natao tao amin'ny tempoly. Zany ry havana maneho amintsika fa ilay Jesosy Kristy izay ivavahantsika manana fahefana izy, izay araka ny voalaza teo, fa nefa ihany koa izy miantso antsika ry havana. Manao antso amintsika izy, iomantsika handray azy. Eto am-pamaranana ry havana dia ahoana momba anao? Inona no hitsenanao ny tompo? Ahoana fitsenanao an'izany mpanjaka be voninahitra zany hiditra ny Jerosalema eto Jesosy Kristy, naniraka ampianana izy. Enao koa amin'izay hiraka rehetra efa nampanaovina anao, tanteraka vita lavrary tsara ve zay? Nanao ahoana raha ohatra ka sena mampanao domberina ianao any amin'ilay naniraka anao? Ny rany ianao any amin'ny mpiandry, ny rany ianao any amin'ny kape, ny rany ianao amin'ny maro samihafa mahadekona anao. Raha mpanaovina domberina ianao, vitanao ve zay? Ny tena nivahanao tokoa ve ilay olona? Nataonao verina tamin'Andriamanitra ve izy sa nataonao ny ankin-doha tamin'ny tenanao? Ka vao tsy eo ianao dia malahelo izy. Faharoa manaraka izany ry havana, fantatry ny tompo ny mamatotra anao. Fantatry ny tompo izany miasa ho anao izy, hitondra famonjena ho anao araka izao hita amin'ny fahefana izao dia fahefana mampisorona azy. Izy mihitsy no nanolotra ny tenany ho fanavotana antsika noho ny amin'ny ota. Fandraisana an Jesosy Kristy eto dia ny teny eo amin'ilay hoe hosana hosana. Misy ny nahita ny tompo ny taraina, misy ny nahita ny tompo ny saotra azy. Aza vela mandalo fotsiny izao fotoana izao ry havana. Aoka ifaneraserantsika bebe kokoa amin'ny Jesosy Kristy, hitenenantsika izay rehetra mety mahatery antsika aminy tahaka ny nataony reto vahoaka izay nitsena azy reto. Ho an'Andriamanitra renana ny voninahitra. Amen. Vavaka isika misaotra ry Tompo Andriamanitra io fa miteny aminay mandrakariva ianao, manambara tokoa ny teninao fa ianao ilay Jesosy Kristy velona no efa niantso anay, ianao no efa naniraka anay amany fatorana eto amin'ity fiainana sy fiarahamonina izay tontolo misy anay ity. Sampanay tokoa ry Tompo fa tsy mahatateraka izany famahana ny olana tsiraray izany izahay, fa miaino fotsiny any. Sampanay tokoa ry Tompo fa maniraka anay ianao andeha amany fatorana, nefa indrisy fa mbola mangatakandro ihany izahay ny amin'ny famahana izany fatorana ireo zaly izay mahazo ny fiarahamonina iainanay. Tompo malalo, ankehitriny dia nanambara taminay ny teninao fa ianao dia manana ny voninahitrao sy ny fahefanao omenao anay tsirairay avy raha manaiky ny antsonao ary raha manaiky ny iraka izay ampanaovinao anay izahay. Tompo malalo, ankehitriny dia mahatsiaro tsy nahatateraka izany antso izany izahay ary tsy nahavita koa ny iraka ho an'ny mpiarabelona sy ny mpiarahamonina indrindra eo amin'ny sehitry ny fiangonana izahay. Mangataka ny famindraponao ary izahay ry Tompo mamindrafo aminay, araoka izahay tsirairay avy amin'ity fanombohan'ny herinandro masina ity anana fandiniany tena lalina ka atsiaro fa tena no irahanao izahay, tena nomenao
fahefana hamany olany tsirairay tokoa izahay ny amin'ny fandraisana ianao Jesosy Kristy izay atsy anatinay no ahafahanay mahatateraka izany. Dia mivavaka izahay ry Tompo ho andreo namanay rehetra izay mananolana mba apetrakay aminao izany olana izany, ombonanay eto izany satria ianao Jesosy Kristy tokoa nefa nanambara fa ianao no mamany olany tsirairay. Mametraka feno ny fiainana fiangonana sy ny fiainana sampana velona rehetra koa izahay ny amin'izay tetikasa izay entina hitoriana ny filazaon-tsara anambarana amin'ny olona rehetra fa i Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany no avitra sy toky ho anay tsirairay avy. Dia maniry tokoa izahay Jesosy Kristy no ataterahany izany fanompona masina izany mba hitoetra ao anatinay tsirairay avy ahafahanay tena mahatsiaro fa nofidianao tokoa izahay ka no rahinao. Dia apetraka feno aminao ry Tompo izany etaetapony tsirairay avy izany mba ho tena feno ny fanainao masina tokoa ahafahana miaina ka ianao ilay niteny fa aoka ny teniko ho ao aminareo mba ahafahanareo mangataka izay rehetra tadiavinareo. Dia mamalia vavaka ry Jesosy Kristy Tomponay dia iombonanay izany vavaka izany ry Tompo amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay any an-danitra ho amasinane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay noho ny anina saza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aiza mitondra anay amin'ny fankapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho fanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika ry havana dia hanatanteraka ny rakitra itsika amin'ny alalan'ny hira fa 7 sy 300. Hira fa 7 sy 300. Is
menaka hitsangantsika ry havana hanolotra ny rakitra ry tompo ny arenao. Petraka ny fiangonana. Saorantsika ny tompo nafitatsika ny tapany voalohany. Hiditra amin'ny tapany faharoa isika dia ny amin'ny afatra izay tiana ho apetraka sy ho ampitaina amintsika tsirairay ny amin'ny fanokafana ny herinandro masina ity izay tarihany Sampana Sekoly Alahady. Omena ny tompon'andraikitra ny fandaminana. Mba mangataka zava-maneno azafady.
saotra ny tompontsika ry havana ny amin'ny fahatotosany ny fotoanan'io ampatsehiviny sika ny amin'ny fotoana rapitso miditra amin'ny eninora ariva iarahantsika amin'ny sampana VFL eto amin'ny fiangonana misy antsika ihany tsangantsika ry havana andray ny tsodrano Resoarin'ny tsodrano izay atolotra ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary aoloko ny fanekeko amiko soa aminao mba nitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy nitaranaka ao mandimby anao aho ary Andriamanitra ho fiadanana ny ana-masina anareo samy tanteraka ka aoka ho arovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izay miantso anareo sady izy ihany mahefa izany amen petrakisika ivavaka mangina ho an'Andriamanitra ireo ihany voninahitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary fanahy masina amen